Alléluia. Mamangy Andriamanitra ary mamangy ny fiainantsika, mamangy ny tokantranonao Andriamanitra. Tadio fa ny teny miasa foana ary ny teny marina foana. Teo ny teny pasteur, isy pasteur ny teny teo izy hoe rehefa tonga eo fanatren'Andriamanitra ozy izy dia ataovy mahatery ianao hoe tsy tokony miala maina zany ianao. Ataovy mahatery ianao hoe mba hifankahita amin'Andriamanitra ianao. Amen. Dia aveo le pasteur atao aoriana indray mbola nyteny koa aveo aza matohatra désert ozy izy. Fa misy antony le lalana ampandalovana. Dia ny atonga ny fonao tsy zao dia efa mandray sady ianao zany aloha mirava. Ianao mivaly sady ane le vavaka. Atonga anao tsy fikitra na iankina amina zavatra mahazatra toy ny fahaizana, vola, fahalalana olona, reny rehetrareny tsy miteny any ny désert. Fa any amin'ny désert ianao tena tsy maintsy hiaiky fa Jesosy no ilainao. Dia raha vao vita izay test izay dia ampidirin'Andriamanitra ny fahavokarana amin'izay ianao. Miaraka amin'ilay fahatsapana fa efa tsy niankina tamin'ilay zavatra mahazatra ianao fa efa niankina tamin'Andriamanitra. Mamerina fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tsy mora ty mamonjy sekoly isa marainy ty. Sady atao amintsika tsisy hoe module koe na vita module ray dia afaka tsy miakatra intsony. Fa ty module ty mandram-piakarana dia mampianatra foana Andriamanitra. Mampianatra satria tsy tian'Andriamanitra ianao ho fiangonana déçu. Fa sanatria hoe teo mba vadiny mpapakatra ka tsy fantany. Fa tiany ianao ho fiangonana miomana tsara, mahafantatra ny tokony ataony, tsy manao adaladala ary mahafantatra hoe zao no ataoko hiambenako fa ho avy mpapakatra. Avafantaranao dia isaoran'Andriamanitra an-trano indray araka ny teny izay efa nomeny tompo teo. Aoka isika tsy olona eo misaotra satria fiainana ny fisaorana. Ankasitrao azy ny fiainatokantranonao, natokana ianao na mpitondra teny ianao na ianao rery, na mety tsy manam-piankonina ianao na mety tsy manam-pianakaviana, ankasitrao sy isaoran'Andriamanitra fa tsy ampoizinao ny lalana hitondran'Andriamanitra anao sy ny fahafahan'Andriamanitra miseho ambadik'io tranga misy ianao androany. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy. Misaotra betsaka fa tsy natao hiala maina eto amin'ny fanatrehanao zay. Misaotra fa tsy natao atahotra ny lalana hitondranao anay toy ny hevitra fahafoanana, fahamainana mankasitraka anao amin'ny fony manontolo zay ny amin'ireny fa miara-miasa izy ireny ampitodika anay hiaika. Fa rehefa tsy misy vola misy ianao, rehefa tsy misy olona fantatra dia misy ianao, rehefa tsy misy fitaovana iankinana everina fa hampahomby na hampandroso zavatra dia mora mitodika ny ao anaty ahita fa enao tompo no tena ilainay. Misaotra betsaka ary mivavaka izay mba tsy handalo fotsiny fotoana fahana mandreny hiteninao. Dia mankasitraka ray amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary. Alléluia. Ho an'ny ampikirakira fiara na ampikirakira fitaovana dia misy fotoana rehefa hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ilay fitaovana dia ina no atao? Ohatra misy tsy mandeha amin'ny sonneau dia kitikitihana jerena atao izay hamantarana hoe aiza ho aiza le tsy mandeha. Ny eo amin'ny fiara toy izany ihany koa. Fa misy karazana misy fiara ny resako zany mba izay fatakely fatakely mba tsy asian'ny fanenjena izay fatakely no mba tantaraiko dia misy fotoana tsy hitanao mihitsy le problème amin'ilay fiara raha tsy mandalo diaga ozy izy fomba tena hoe diagnostique. Zany hoe io zany machine ampidirina dia le machine ny manontany tsy mety izy zany no mahita hoe atsy amin'ilay point atsy no misy problème izay tsy hitanao. Lany fotoana mécanicien rehefa tsisy an'io fitaovana io ho an'izay karazana olana izay satria na akoatrany hoe mécanicien manana fanamasina. Saotra an'Andriamanitra ny amin'ny rectification. Fa ny mécanicien manana fanamasina tonga dia hoe ato le izy. Fa ny azavaiko eto mila manao diagnostic tsika ireo mba tsy ho lany fotoana satria ny zavatra tsy mety fa dio ty finonom-pony ity izay nananako tamin'izany hoe ny zavatra tsy mety dia mety ho azy rehefa mandeha fotoana. Tsy marina zany. Ny zavatra tsy mety tsy maintsy amboarina vao tonga mety. Ary io fiainanao io tsy hoe mety ho azy io, tsy mety ho azy io
mila Jesosy ianao voalasa mety io tsy mety hitanao io. Ka androantsika hanao diagnostika amin'ny finoana. Misy zavatra be dia be mety tsy hitanao fa hampahitan'Andriamanitra antsika miaraka eto mba tonga anao olona manana finoana hiatrehana ny mpapakatra. Ny lohahevitra androany zany tena mpitondrina ny lohateny hoe mino. Sany angamba ny lohateny faran'izay tsotra indrindra ny etiko hatramin'izay nanaovako fampianarana. Alleluia. Mino. Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy. 2 Corinthiens 13:5 anomboantsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Teneno akaikinao sarobidy amin'Andriamanitra ny finoanao hoe. Dia tokony ho sarobidy aminao koa hoe. Misy fotoantsika zao tena hoe tsy mahatsapa ny asarobidin'ilay finoana. Fa androany ho ampian'Andriamanitra tsika hanapatsapana. Fa tena mila manaraka akaiky ianao atraiza sy aiza ho aiza ny finoana ao anatinao. Zao mivaky ny teny anaran'i Jesosy. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoanareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo. Avereny hoe mino hoe natao ino aho hoe. Timoty voalohany toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramy andininy faharoa. Ataontsika teo dia hijery aiza ho aiza no mila hiambenantsika amin'ny lafiny finoana. 1 Timothée 4, 1 à 2. Naran'i Jesosy vao miteny efa afisy atsika. Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra amin'ny finoana ny sasany. Manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsaram-belatsian'ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany. Mampitandrina eto ny tenin'Andriamanitra fa misy fiemorana amin'ny finoana. Anisan'ny diagnostika mpinoana ataontsika andro amin'ny maraina sao efa miemotra amin'ny finoanao. Fa tsy mety raha miemotra ny finoanao. Hébreu toko fahafolo andininy fahasivy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu 10:39. Fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina fa ny fiemorana dia midika fahaverezana. Amintsika mety midika hoe makasaina kely venao tsy mba fantatra efa miemotra ianao io. Zay mahatonga ohatrany tsy dia miakatra sekoly kely fa mba makasaina kely efa miemotra. Tandremana be zany. Mila rahana aingana be aiza ho aiza ny finoanao. Aiza ho aiza mihitsy ny fiainam-panahinao. Koa satria ny finoana avy amin'izay lazain'Andriamanitra, avy amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra. Romaina 10:17 dia zao voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Zany hoe miteny Andriamanitra dia mino isika. Mino avy amin'izay lazain'Andriamanitra. Mino zay lazain'Andriamanitra. Zay lazain'Andriamanitra no marina fototro ny finoantsika ary ny ambiny dia finonom-poana. Zay izy zany zao tonga dia résumé be mahakasika amin'ny finoana. Averiko miteny Andriamanitra dia minontsika. Avereny hoe miteny Andriamanitra dia minontsika hoe. Zay tsy tenenin'Andriamanitra zany hoe dia tsy mila inona hoe. Fa zay tenenin'Andriamanitra hoe dia zay no inona hoe. Luc 23:43 naran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio no hiaonanao amiko any paradisa. Matthieu 25:41 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa lay mpanjaka amin'ny fitsarana fara manao hoe miala amika ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Jesosy Kristy eto no milaza fa misy ny paradisa. Tena misy ny paradisa an'izany izy ilaza aminao fa ohatrany tsy misy hono zany. Misy zany. Io Jesosy mamitara manambara ho an'ilay jiolahy izay nibebaka tamin'ilay fotoana farany teo amin'ny hazo fijaliana raika taminy toy izy anio ianao tonga miona amiko any paradisa. Paradisa zany tsy anarina nomen'ny olona fa na Jesosy ary ny te fa misy ny paradisa. Fa ny fomba tenan Jesosy amin'ny Jaona 14 ao an-tranony iray. Tena akaikinao
Nyresaka paradisy Jesosy hoe misy zany ny paradisa hoe ao am'le Matthieu 25:41 anao fanoharana indray Jesosy dia nyresaka momba ny afo maritra mandrakizay. Tena misy zany ny afo maritra mandrakizay, tsy vazivazy zany satria Jesosy no tenen'le izy. Lay afo maritra mandrakizay nefa dia voalaza fa tsy natao an'ny olona fa tokony ho an'ny devoly sy ny zanak'le ratsy. Misy zany ny zanak'le ratsy, zany koa zao mbola resaka hafa koa. Matthieu 13:38 aloha iverina tsatsika amin'izay tenenin Jesosy sao dia hoe tsisy an'izao fa zanak'olombelona zanak'Andriamanitra daholo. Andraso aloha Jesosy ny teny fa misy tsy zanany. Vakiko amin'ny laran'i Jesosy Matthieu 13:38 ny tanimbary dia zao tontolo izao ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia zanak'le ratsy. Mandehandeha ny an-dalana iny zany ianao misy zanak'le ratsy zany mety mifanena aminao fa tsy azonao an-tsaina. Tena kaikinao tena misy zany hoe raha fitenin Jesosy io zany dia zao misy ny zanaky ny fanjakana dia zay manana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiny. Zay mbola tsy manana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatiny zany dia mbola kategorize ho zanak'ilay ratsy. Izy amin'io tena efa mieritreritra efa zanak'Andriamanitra izy nefa tsy manana ny fanjakan'Andriamanitra. Jauna 8:44 misy koa ny zanaky ny devoly. Jesosy daholo ny tena reo fa tsy Paoly apôstôly no lasa amborona ny saina tany am-ponja ka namorona ny olona masy to dia hoe zay Paoly ane zavatra aloha dia iverina amin'izay tenenin Jesosy tsika. Naran'ny tompo ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy nitoetra tamin'ny marina, tsy misy marina amin'ny raha mandainga izy dia niaza ny lazay satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Ny olona mpandainga zany dia zanaky ny devoly ray ny lainga. Za tiany Jesosy na mandainga azy fa zanaky ny devoly fotsiny dia mazava ane zany ho any tranony rainy ane zanany kaizany tranony rainy tandremo verina amin'le teo ny finoana dia avy amin'izay no tenenin Jesosy. 1 Jean 3:10 zany no mampiseho miariary zay zanak'Andriamanitra sy zay zanaky ny devoly. Teto jauna tonga dia nanitsy resaka amin'izay avy amin'le nitenenin Jesosy. Tsy mba avy amin'Andriamanitra zay rehetra tsy manao ny marina sy zay tsy tia ny rahalahiny. Misy ny zanaky ny devoly mamono, manao zay tia ny devoly, tia zavatra ratsy, tia manao ratsy mandainga, tsy tia ny rahalahiny. Jauna 17:17 amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola teo amina dia nitahiry azy tamin'ny anaranao zay nomenao ary nitandremako izy ka tsy misy very fa tsy ilay zanaky ny fahaverezana. Mbola misy koa zany ny zanaky ny fahaverezana. Ka te hilaza aminao fa ty resaka ty tsy vazivazy tandremo ny fiainam-panahinao, tandremo ny isan'andronao. Fa raha io tenin Jesosy dia efa misy karazany firy sahady zany ato na zany averiko miakatra ato hoe zanaky le ratsy zanaky ny devoly zanaky ny fahaverezana dia mahavariana be ozy izy Jesosy. Ny vavaka ozy izy eo amin'le Jauna 17 io, ny vavaka ozy izy mba ho tahirizina ary zareo afa-tsy le zanaky ny fahaverezana. Fa maninona le zanaky ny fahaverezana no tsy voakasiky ny vavaka Jesosy? Jodasy le zanaky ny fahaverezana dia miasa saina be ianao ny vavaka Jesosy zany tsy nahavita nanangana ny Jodasy fa nahavita nanangana ny Petera satria Jesosy ny teny fa hivavaka ao anao mba tsy ho levina ny finoanao. Inona ny différence tao amin'ny Jodasy sy Petera mahatonga ny vavaka Jesosy tsy nahavita intsony nanangana ny Jodasy fa nahavita kosa nanangana ny Petera? Raha vao tsisy tehaka ho an'ny tompo to dia tsy avoaka ny secret. Safidy ny Petera hanaradian'i Jesosy na dia manondrakondra eny ary, fa ny safidin'ny Jodasy tena tsy izy mihitsiny ka na ny vavaka ary Jesosy tsy afaka nentefa taminy intsony le vavaka. Tandremo ny safidinao fa tsy isy vavak'olona nizaniza mety afaka nova ny safidinao. Ianao no mila tonga saina sao diso safidy manjary ho diso mandrakizay. Misy voary ve zany tsy hoforon'Andriamanitra? Nefilima dia voalaza amin'ny Genesis 2:9 fa taranak'olombelona sy anjely mivadika atao hoe devoly. Nidina teto ambony tany zareo
dia Andriamanitra efa nanome azy fahefana afaka akaendriky ny voary be dehibe. Mihaino tsara tsika. Dia nakaendriky ny olona izy, endrika lehilahy tonga dia bokosy be. Za tsy miteny hoe contre lehilahy bokosy fa mitantara fotsiny ilay tao amin'ny Genesis toko fahaenina. Dia tonga dia mifitahany zareo ilay zanaka vaviny zanak'olombelona. Dia niterahany. Miteraka zany ny devoly. Hitako Jesosy miteny hoe zanaky ny devoly ozy iziko. Ary nateraka izy ireo to dia géant. Andriamanitra tsy namorona géant. Ino tsara? Andriamanitra tsy namorona olona vaventy be, le vaventy be resaka olona lava be fa tsy olona nazo azo poids. Aloha zava tsara ny différence étymologique. Mihaino tsara tsika. Andriamanitra tsy namorona olona lava be sy vaventy be tsy ankina aminy. Fa Andriamanitra namorona olona ohatry mibitika sy kely amin'ny voary rehetra fa iankina aminy. Dikan'izay misy karazan'olona tsy ampoizinao zany fa tsy noforonon'Andriamanitra. Ary mety zay mahatonga le contre nature tsy heroa manomboka mirongatra be io satria ny olona izy mietrehitra hoe zany foronon'Andriamanitra ohatr' izao. Non, tsy noforonon'Andriamanitra ianao amin'iny zavatra iny. Ary mety tsy noforonon'Andriamanitra mihitsy iny olona izy satria taranaka avy amin'le race hybride corrompu. Aleo ifampihery amin'izay. Alléluia. Ohatrany ahoana hoe mihemotra amin'ny finoana. Lasa tsy pura intsony le finoana. Lasa tsy le tena finoana tian'Andriamanitra ho hita. Lasa miditra ny logika. Lasa miditra le mahazatra. Lasa miditra ny voalaza ny science. Lasa sensible amin'ny resaka miracle ntsony. Lasa ohatrany hoe fady sy miomehezana sy resa be ny miracle. Tandremo sao dia mankafy ny zavatr'Andriamanitra tsy ny aloavany teo ampanaraka an'Andriamanitra. Zay kosa aloha averina foana zay. Ny miracle misy ao aoriana ny fijoroanao amin'ny toepanahy fa mbola misy ny miracle andro amin'ny maraina ny raha nampatsiaro anao avereno tsara ny finoanao fa aloha fiafaran'ity taon'ity mbola afaka anao miracle ny Andriamanitra ao mifanaraka amin'ny toetra miracle ao am-ponao amin'ilay fotoana tsy misy mavita mamela eloko iny ianao mbola mavita zay ilay toetra miracle dia avy alo Andriamanitra hiasa fa tena Andriamanitra ny fahagagana izy ary mihoatra noho ny fahagagana Andriamanitra mpamorona izy toy adino zany adino zany indray rehefa tsisy vary dia tsika hivavaka mahita vola. Nefa Andriamanitra afaka to dia mampitsiry vary ao anatin'ny fitoeram-bary. Afaka atao anatin'ny fitoeran-kiraro koa azo atao koa zany. Tsy any amin'ny toerana le problème fa any amin'ilay fahaiza-manoan'Andriamanitra. Hitanareo ve mahatonga antsika tsy maintsy miresaka n'ity zavatra ity? Andriamanitra tianao zavatra nefa lasa limité antsika hoe Andriamanitra zao ny ampahita fity dia vita sekoly zao tonga dia misy olona miteny hoe ty misy gonom-bary zany zao enganemba zany no ataon'Andriamanitra nefa tsy voatery ho zay le tian'Andriamanitra atao fa tian'Andriamanitra atao tsikitsiky sy falifaly be fotsiny anao eto tonga ny hatrany feno vary ho azy le fitoeram-bary. Amen. Tonga dia tena sofa Andriamanitra mampahery ny mpanompony avy ao anaty mba tsy ankinina amin'ny amenina ny olona le faherezana tena marina zany dia tsy maintsy averintsika aingana zay satria Andriamanitra te iseo. Nefa Andriamanitra lasa tsy mahazo aina satria isika ihany ny mametra azy. Eto ambavaka pasteur fa zay te handefa ny zanakay hianatra any an-dafy dia efa nanangona kely zay fa tsy ampy kely sisa. Tsy miracle ane zany tsy miracle ane zany miracle ane tena tsisy apoaka ianao fa lasa ny an-dafy ny ankizy ka mety izay mahatonga ny ohatrany tsisy apoaka io alefa ny an-dafy ny ankizy. Alléluia. Le tiako tenena zany misy apoaka ianao aminaran'i Jesosy aza sorenana malahelo amin'izany isy eo. Amen. Fa le zavatra hitranga tsy tian'Andriamanitra ho ankinonao amin'ny zavatra iainanao fa nga Andriamanitra manontany ianao rehefa hamaly vavaka anao manontany ny toetranao izy fa tsy manontany an'izay anananao sy izay tsy anananao ka andaontsika hiomana afaka anao zavatra be dehibe Andriamanitra aoka tsy ho any amin'ilay zavatra afaka ataony fa mifantoha amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra ny ninona indrindraindrindra tsy voafetra ny moyen. Miasa ve le machine manao le diagnostic anatin'olo hoe miasa amen. Indray mantsy le finoantsika tena efa manomboka finoana eo amin'ny maha olona mety ara-piarahamonina tsy manan-kirotana tsy manetsika adi-poko ary mampiana fanenjehana satria raha vao miteny zavatra be ohatr'izany ianao dia hoe zay indray le tsy maninona reta aloha ataon'ny olona an'izay dia mahita an'ilay izy toy izay ohatrany hoe
mampidina ny fijerinao eo amin'ilay olona dia tsy ahita ninninina dia avy eo esoan'ilay olona ianao avy eo ny Andriamanitra ao tsy maneso anao fa Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra tia hamaly ny finoantsika amina miracle amina surnaturel supernaturel méga supernaturel zay ifetsoanao azy vitan'Andriamanitra arain'Andriamanitra atao ary anatin'ny natura zany Andriamanitra tia hamaly ny finoantsika androany resaka tokantrano asa zavatra be dia be amin'ny fomba ilôzika raha tsy zany koa izy tsy Andriamanitra raha vao anaraka ny lôzika anao misy zavatra ilôzika zany atao aty hitranga zavatra ilôzika zany ohatrany hoe zavatra tsy tena normal eo amin'ilay mahazatra hoe mila manao an'ity dia makato aty dia miandry herintaona dia miditra vaty dia misosokaty dia miandry roa taona eo amin'ny 3 taona eo fa tonga dia ataon'Andriamanitra mialohan'ny fin janvier zany alohan'ny fin janvier sokavan'Andriamanitra tamiko fotsiny fomba tsy ho takatry ny sainao c'est que le illogique zavatra tsy hainao to dia amen'Andriamanitra asian'Andriamanitra ataonao fotsiny illogique Andriamanitra te hiasa eo amin'ny finoana impossible zay maneho fa Andriamanitra mahavita an'izay impossible tsy vitan'ny olona anisan'ny fiamorana mpinoana anankiray manaraka tsara daholo avereny hoe manaraka izay pastora mba siovay mba any amin'ny farany vanareo ny fiamorana amin'ny finoana faharoa dia zao tsy miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra intsony ny olona nefa mifototry ny finoana dia tenin'Andriamanitra tsy baiboly mifototry ny finoana satria ao amin'ny baiboly misy tenina devoly ka ny finoana tsy avy amin'ny tenina devoly fa ny finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny baiboly misy tenin'olombelona ka ny finoana tsy avy amin'ny tenin'olombelona fa ny finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ianarantsika eto tsy baiboly fa tenin'Andriamanitra finaritra mihitsy manazava an'izay problema zany dia misy fiamorana amin'ny famakiana baiboly ho atao obligatoire angamba mitondra baiboly manomboka androany amin'ny sekoly satria raha tsy hita maso eto manaraka ny famakiana baiboly tsy azo antoka ny hoe hamaky ve ianao any an-trano aza mataotra pastera fa mamaky sasao tamin'ny marina namaky verset anankiray tena namelombelona amin'ny fanahy anankiray alleloia verset anankiray vakinao Andriamanitra ny hamangy anao Andriamanitra te resaka aminao mihoatra no verset anankiray Andriamanitra te hiresaka aminao mihoatra nonona andalatsoratra masina anankiray vino io baiboly io vao vita raha ohatra ka verset biblika anankiray no vakinao isa-maraina tonga ihany ny tompo dia présenter ny tompo izy no Amos iza tsy namaky an'izany misy ohatry anaty baiboly misy an'izany ao teneno akaikinao tandremo miemotra ny famakianao baiboly hoe raha ho akaiky ny famakianao baiboly hoe tenenao izay izy aza maivanina ny famakianao baiboly hoe eto zany tsy miresaka an'ilay tena hoe tena tanatin'ilay fiainkofana tonga dia tsy iny ilay resahako fa famakiana baiboly za pastera tena toroteninareo io averiko ny efatra anatin'ny journée hainao fa mamaky baiboly tena za tena mpiaino radio pio mamaky baiboly dia miverena miaino avy eo sa zao maika alohan'ny raha avy eo tsy maintsy mandeha be mbola andeha toroteny ajanony aloha ndana aloha mamaky baiboly ny fiemorana amin'ilay famakiana baiboly dia miaraka amina farisiana mamaky boky mampandroso mety mandroso tokoa ianao fa tsy mampiaraka anao amin'Andriamanitra ilay boky nefa ianao sy Andriamanitra mihitsy ny tena sarobity fa tsy le hoe ianao mandroso loatra na dia irian'Andriamanitra ary zany fa rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra ne ianao mandroso azy eny ny zavatra rehetra Matthieu 15:6 amin'ny laran'i Jesosy foananareo ny tenin'Andriamanitra no fampianarana voatolotra anareo ny ady hevitra dia satria tsy miverina amin'izay lazain'i Jesosy na misy olona mamadika an'izay lazain'i Jesosy manodina an'izay lazain'i Jesosy amin'ny teny anglisy izy dia hoe twist aholakolanailay izy ho any amin'izay iriny fa tsy any amin'ilay ilan'Andriamanitra azy ny olana tsy le teny hovaina tsy le teny hovain'ilay olona voarainao dia ianao koa tsy mahafantatra dia mihinana an'ilay izy fa le fiombonana amin'i Jesosy
mahatonga le olona manana fahasahiany ratsy hamadika an'izay lazain'Andriamanitra ampiteny zavatra tsy nitenenin'Andriamanitra. Ohatran'ny tsy izay mihitsy le nieritreretinao fa izay no mentompo anao androany. Amen. Ho an'ny olona mbola tsy afaka amin'ny resaka alcool sy divay zao dia io foana ny averimberiny ny tompo ary mampisotro divay. Izy iny foana ny diliriny eo. Dia rehefa tenenina hoe aza vela ho mamy divay, iny mamaky baiboly tsara aza vela ho fitamin'ny filana. Haka ny olona fahombiazana testamenta taloha tsy mijanona vehivavy ray zatra ny vehivavy any power. Fa ngatsy an'Andriamanitra indray ny power, ny hery. Zany hoe finopoana daholo misy an'izany mbola tsy hainareo angamba zany. Ho any amin'ny vehivavy tsara any amin'ny vehivavy tsara tarehy ny hery. Dia zay mahatonga le olona zao tontolo zao manenjika vehivavy tsara tarehy raky ny tanàna mba hitombo hery. Mila miverina mamaky baiboly tsara amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Fa izy Jesosy vao mipaty fotsiny dia efa mijanga. Mipaty tsy mikitika. Maty antika ane zany. Ataoko ohatr'izay mba ho azonao hoe amin'Andriamanitra sary-piara izy ny amin'ny fiainam-panahinao, ny fitondran-tenanao sy ny fijoroanao. Voalaza le teny vakitsika teo voapetaky ny vy mamay le fieritreretana. Ny vy mamay dia mamono fahatsapana, sensibilité. Ary be dia be amin'ny olona nefa voapetaky ny vy mamay ny fieritreretana dia na efa tenenina zao ary le marina dia tsy mikapita tsony, mila vavaka. Tandremo sao dia tsy mikapita tsony ny ao anatinao andray an'le fahamarinana tian'Andriamanitra antsiana le endrikendrika fahamarinana izay tsy marina ohatry ny nampety anao hatramin'ny androany. Jereo fa rehefa mainy lela inona ny tsirey voalohany? Loza! Anankiroa tena loza amin'ny resaka tsirokanina tsirey. Sery dia lela may. Tsirenao ny tsirokanina satria may ny lela. Rehefa may ny fieritreretana dia tsirenao tsony ny tsiro-pahamarinana. Lasa fadda le izy miteny mandeha maniraka mpanompo-Andriamanitra hoe tandremo ny toetra dia manao izy fotsiny le izy tsy mikapita tsony. Aka zany ambenina be fiangonako dia tsy zany toetra zany fa ny io pirofo miaraka amiko Andriamanitra nanokatra ratsa mangaiky dimanjatsy atao tamin'ity herinandro ity zao dia nareo azo kely zao fi zao ny ratsa mangaiky anareo. Tandremo vy mamay. Fampianarana mampihemotra finoana lasa ekeny saina ampidirina kokoa mihoatra noho ny tenin'Andriamanitra mitondra finoana. Ny fampianarana Nikolaita izay efa nantsian'Andriamanitra ny fiangonana ao amin'ny boky ny Apokalipsy fa tsy hoe nantsian'Andriamanitra ny fiangonana Apokalipsy mihaino tsara daholo fa fiangonana rehetra tokony hitsiana daholo. Fampianarana manindraindra olona, manindraindra fikambanana, manindraindra trano, manindraindra zavatra, manindraindra altara, manindraindra micro. Micro io tsy azo kasihana, micro ampasiteo tsy azo kasihana iny. Ohatry nefa Nikolaita zany fanga anatin'ny micro iny le izy. Manaika hoe eny tokony eo mba consacrenao oui. Fa raha raikitra no oaiaoaika tsisy micro io tsy tokony hipetraka izay. Manindraindra olona mila mihaona amin'ny lehilahin'Andriamanitra ianao isokafa ny lalam-piainanao. Nefa ny vérité mila mihaona amin'ny Jesosy ianao. Manindraindra fikambanana lasa ambony kokoa noho ny mankatoa an'Andriamanitra ao amin'ny teniny, ny mankatoa ny fitsipika ao amin'le fikambanana na ao amin'le fiangonana. Ohatra misy fiangonana zay zao pitarika le pitarika ao amin'le fiangonana tirapy. Dia io pitarika io tsy manaiky fa tsy maintsy rapy foana ny atao ao. Diso zao zay. Satria fandresen-daty le pitarika izay mety ho talentana fa tsy Andriamanitra ny terenao hoe ao amin'ny rapy Andriamanitra ny mahazo aina. Asan-drato ny filohanao. Ary io pitarika ty rapy io dia tena miteny mihitsy fa raha vao tsy rapy tsy izy. Azonao amin'izay angamban'le izy. Manindraindra olona, fikambanana, talenta. Ho ana pitarika tsy tia rapy moa zay dia tsy mahazo anaovana rapy atao am-piangonana.
ary toko tampiangonana tsy manenina tsy azoko. Andriamanitra say mafa nga le ady sy le manindraindra trano. Avy any ianao vazivazy beka hoy hiditra ao tranon'Andriamanitra tsika. Fantatrao fa Andriamanitra efa niaraka taminao tanaty bus ianao le midaladala efa atao izy niaraka taminao. Ajao izy ary sao de ny réactionnao misy diso fa tsy ao amin'ny trano zany izy. Ao aminao izy. Ao anatinao izy rahalahy. Ao anatinao izy ranabavy. Manindraindra trano. Nicolas hita daholo zany. Anisany anampy an'le vy mamay mba hoarenina satria ny lela rehefa may dia amverina foana misaotra an' Jesosy amverina iny avy izy mahatsapa ny tsirokanina fiatretana koa ohatr'izay. Anisany anampy ao anatin'ilay izy dia toy izao. Miomana fa amin'izay efa renao hatramin'izay mety misy diso ny nandraisanao azy. Averiko amin'izay efa renao hatramin'izay miomana fa mety misy diso ny nandraisanao azy. Aza mijery an'le hoe misy diso ny tenen'le olona an'le olona iny fanenao aloha tandremo. Zay lazain'Andriamanitra ihany ny marina fa tsy zay lazain'ny olona miezaka manamarina an'izay lazainy amina vokatra mahomby mirety misongadina. Tsy résultat ny mampamarina teny fa Andriamanitra ny tenen'le izy. Tsy hoe tonga eto dia hanindry anao amin'ny materiel dia hoe marina zay ho teneniko. Dana mamaky baiboly sao dia teniteny foana nefa mody miaraka amin'ny matosy be. Tsy matosy le izy fa Andriamanitra. Tsy moyen le izy fa Andriamanitra. Asika kely hoe voninahitra an'Andriamanitra fa tsy nandoha mihitsy ateny ambony jety androany. Dia vao mahainao zay tena zany dia zay teneniko eo zany dia tonga dia alleluia daholo. Verena amin'izay tenenin' Jesosy fa na mandeha sarety ary le mpanompon'Andriamanitra misy fahamarinana eny am-bavany afaka handray zavatra avy amin'le teny eny am-bavany izay olona mandeha sarety avy eny be sarety zay ianao. Tsy mandaa hoe dia ahoana zany dia tsy mahazo mandeha jety mahazo mandeha ka. Tsy olona zany. Fa tsy zay no atao bazy iaingana izarana teny. Ianao ve hifanindry amin'ny Jaona mpanao batisa? Hoe ny mpanompon'Andriamanitra tokony miakanjo tsara, sao ve mpanompony? Volony rameva. Ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mihinana, miangavy mipikarakara. Mila sakafo matsiro ny mpanompo satria militsodrano anao. Jaona tompoko tsy ohatr'izay fa Jaona tonga dia tena valala be tonga dia nikepohany dia olana. Fozia Jesosy, ino izy? Ino lehibe indrindra iny amin'izay natera-be vavy. Dia mbola lesy ny teny, Jaona mpanao batisa ve? Na mirakla ary tsy nataon'iny, nangononkodiny ary. Nefa Jesosy ny teny. Ino izy izy? Cousin-ko iny fa tsy hoe manindraindra cousin ozy izy. Fa tena amin'izay natera-be vavy ozy izy. Tsy misy lehibe noho iny. Tsy tataraiko anao zany ny paozin'ny volon'ny Jaona mpanao batisa sy ny nifiny. Raha ny amin'ny désert foana izy. Fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Fa matoa asian'Andriamanitra coiffure sy coiffeur eo akaikinao eo ankasitrahan'Andriamanitra koa fikarakaranao ny volonao. Fa tsy any amin'izay ny fampiasan'Andriamanitra ny fahamarinany ho eny am-bavanao. Tsy hoe tonga hanindry amin'ny matériel sy moyen dia hoe reo ny vokatry le fampianarana hoentiko. Tsy indry izay tsindrinao eo fa izay tenenin' Jesosy raha angaty marina. Inona titana androany moa? Mino. Tandreny fa misy fampianarana loza be, le hirantsika le loza be, misy fampianarana loza be mitondra any amin'ny elo fa azahoan'ny olona rena. Dia ahoana? Ho alaina le fampianarana. Izy ho any amin'ny elo fa izy to dia vola be tanao amin'izay le izy. Raha vokatra ny fampianarana no hanamarinina fampianarana
ho voafitaka. Tsy résultat le izy fa zay nyteneniny Jesosy. Faharoa mila mangetaita fahamarinana. Zay ny mahatonga Jesosy ny teny Matthieu 5:6 sambatra ny nona sy mangetaita ny fahamarinana fa izy nofokisana. Ataovy ao anatinao tompo mangetaita ny marina, mangetaetanao marina, dia mifandray amin'ilay nyteneko anao teo foana ihany koa hoe mamaky ny baiboly ahitanao ny marina ao amin'ny baiboly. Fahatelo mila miverina mamaky ny tenin'Andriamanitra. Aika efa voasoratra tateny kely izy fa maika be rao ihany kely izy. Miomana tsy handray izay tenin'Andriamanitra re ohatran'izay efa nahazatra. Hoe ny dikan'iny zao aza maika amin'izay fa misy dikany hafa azon'Andriamanitra ampahafantarina anao. Ohatran'ilay omaly zao efa firy taontsika nianatra momba an'ilay hoe malemy teo am-bavadiny tsara endrika nandalovana Petera. Omaly tonga dia anglafa mihitsy hoe fiangonana mifiretaka mila fananganana amin'ny anaran'i Jesosy fa fantatrareo ve misy ny filan'ny nofo dia misy koa zany ny filan'ny fiangonana. Zany zao mbola mila reglena koa zany. Aiza misy fiangonana tavela eo amin'ny filany. Inona ke ny filan'ny fiangonana? Trano mijoalajoala, mpinobobaka be, kesy misy ambombava, matosika farany. Filan'ny fiangonana zany tena tsoroko aminao. Fa ny ao am-pony Jesosy pastera tsara toetra, diakônina tsara toetra, birao tsara toetra, tout le monde tsara toetra, hatramin'ny kadradraka setra mandalo amin'ny asa fanompona tena kadradraka tena zany tena ataoko ohatr'izay izy mba ho azonao mihitsy ny hoe le fahatsara toetra sy le fahatsara-panahy araka an'Andriamanitra mihitsy ny tena mamaika an'Andriamanitra na dimy menadary eo amin'ilay fiangonana. Za tena tsy manaiky mihitsy ny hoe ianao fiangonana io firy zao mpininao mamaky epistily fa nahita atao hoe mampamanga ny fiangonana ao an-tranonao. Tsy zany iny fiangonana ao an-trano dimy menadahy enina mena folo mianaka ane zany ao. Tsy zany le fiangonana folo mianaka izy ka satria manana an Jesosy izy folo mianaka ary ao izy miandry an Jesosy ary ao izy mandova amin'ny mandrakizay. Zao fanindry fataro marina. Ty message ty message ho amin'ny fiangonana Vitsipino, message ho an'ny pastera asahirana, message ho an'ny asa fanompona mety hoe tsy de manana. Tiany Jesosy reny zafady ao am-pony Jesosy reny ary tsy azo amaritana mihitsy ny fankasitrahan'Andriamanitra ny fitaovana sy ny isa sy ny abetsahana sy ny atsara ivelany. Tsia fo no mikonty fa tsy zavatra ivelany. Ny olana lasa miankina amin'le olona mamaky ny angle de vue ahitana sy andraisana an'le teny. Ny olona tia alcool efa voateniko teo fa averiko satria voasoratra. Ny olona tia alcool dia faly miinterpréter ny fandraisana fanasan'ny tompo fafana misotro. Vao tamin'ny herinandro ambony pastera nazava tsara hoe sady divay 10 minitra ozy izy nefa ohatrany divay niotrika 50 ans ny tonga dia nesoron'Andriamanitra ny alcool. Zany zao tsy tiany olona zany satria mbola te hisotro. Adino le tenin'Andriamanitra hoe tandre mamo dia amarinina fa misotro n'izy fa tsy mamo. Hitanao ve le problème vakina amin'ny filany nofo le teny dia mahita hirika namarinana zavatra tsy tian'Andriamanitra. Ny olona mbola anaty jangajangana zao dia mahita mihitsy hoe olona araka ny fon'Andriamanitra David nefa David aza maro vady. Nareo reto tena terisaina mihitsy. Inona mahatonga an'Andriamanitra nankasitraka ny David raha tsy izy maro vady iny. Solomon narina ny zanany nangataka fahendrena ny men'Andriamanitra dia vady 900 Herakroksy vady fotsiny tsy tafitra intsony ny mpino. Adino le tenin Jesosy vao mijery ila fotsiny dia efa mitsangajanga. Adino zareo ny tenin Jesosy ny Apocalypse 21:5-8 ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandriana Jesosy ny teny io niosany tsy mino mivetaveta mpamon'olona nipijangajanga dia anana ny anjarany any anatin'ny farihy mirehatra afo sisy olo fara. Adino daholo zany satria misy ampahany eo amin'le teny mahafinaritra raisina, misy ampahany eo amin'le teny manintsy fifoazana tranainy. Tsotro zany ka rehefa tena vonina ny iova dia miaino tsara, dia mitandrina tsara, dia
dia manapa-kevitra tsara mifanaraka amin'izay. Be dia be amin'ny tena misy hoe dinosaure pastera. Tenin'Andriamanitra aloha tsy miresaka dinosaure fa miresaka misy ny dragon. Wow, tsy nampozinao iny valiteny iny. Mahafinaritra mihitsy mahita anao le taitra. Alleluia. Tsy afaka maly hoe misy tsy misy ny dinosaure. Ny tenin'Andriamanitra tsy miresaka dinosaure fa ny tenin'Andriamanitra miresaka fa misy ny dragon. Mbola hitariko ary misy ny licorne. Faly mihitsy ny ankizy vavy kely rehefa mampanatra ny sekoly hoe misy ny licorne. Vous voyez mantsy le tovolahy kely le licorne existe. Satria ny ankizy lahy tonga dia miteny areretiko miniminy foana tsisy ny licorne zany. Baiboly miteny eo amin'ny bokin'ny Joba fa misy ny licorne. Ka za aloha marina fa mpijery documentaire tsika fa zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny misy, zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny tsy misy. Alléluia. Tena misy ve ny extraterrestre? Ary iny loatra ny jiro kely tena omaly iny loatra nananina teliana. Tenin'Andriamanitra tsy miresaka extraterrestre fa zavatra teneny dia anjely latsaka tany. Afaka mankaendrika olona, afaka mankaendrika biby zay eritreretina eo niteraka tamin'ny zanak'olombelona mihitsy ary zareo. Ary mbanak'Androany dia mamitaka izy ampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Pastera tsy mamaly le izy, misy sa tsy misy le izy. Averiko. Baiboly tsy miresaka misy ny extraterrestre fa ny Baiboly mampitandrina tandremo fa ny devoly mamitaka. Zay midika fa ny extraterrestre dia devoly mamitaka. Ary nisy témoignage n'izany tena ifa tena otsikolololololo nidina avanto dia mipotra hoan'le amin'ny anaran'i Jesosy miala. Aika mahay ny anaran'i Jesosy. Tena akaikinao ny fotoana makinao tenin'Andriamanitra hoe dia mila ampitombonao ary farany ao anatin'le fafahana manovan'le le fiatretana may dia mila miverina miombona amin'Andriamanitra. Anontany io Jesosy, tena zay tokoa ve Jesosy? Taiza hoe ianao no nilaza an'izany? Sao dia tsy niteneninao zany. Sao dia zany tsy maharaka fa asehoy azy zany. Alléluia. Dia ao anatin'izay tsy ho tratran'izay mety hoendriky ny hoe fiemoran'ny finoana aseho amina fietreretana may tsy afaka andray na andre intsony ny tsiro pahamarinana. Tena akaikinao tandremo miemotra ny finoana hoe fa zay miemotra ny very hoe. Ny lesontsika androany zany dia mahakasika ny fanarahanao akaika ny finoanao avy amin'izay nylazai ny tenin'Andriamanitra. Dia tandremo fa tsy résultat ny mampamarina an'le teny fa Andriamanitra miteny na dia ohatrany tsisy résultat aza ny mamarina an'le teny. Ny safiditsika hiaraka amin'i Jesosy dia tokony hanovana fahazarana. Mila ovaina zany le hoe tia fomba fiasana hitam-bokatra tsy ao amin'i Jesosy iny. Satria misy fomba fiasana hitam-bokatra fa tsy avy aminy. Azonareo ve zany resako zany ve? Misy karazana fomba fiasa mety ho hitam-bokatra fa tsy avy aminy. Verena fa le avy aminy sady mampetenao, manome fiainana ho anao, ny manome famelombelomana ho anao. Momba ny tokantrano, jereo zay lazain'ny tenin'Andriamanitra momba ny tokantrano. Jereo Jesosy manina ary ohatrany tsy mampiadana mihitsy fa dia manjanako dia vaky ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy tsy niteny hoe amevady ianao ampiadanao. Tsy izay ny teneniny fa izy ny fiadanako nomeko anao. Raha io raha matoy iny andrasanao tsy hiadana eo ianao fa za no ampiadana anao. Verena amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy midika izay hoe ho arinao indray le vadinao satria tsy ampiadana anao. Tsy izay. Ilaina ianao mianatra amin'le tokantrano izay misy ianao hamantaranao an'izany hoe fandeferana, fanginana. Ao ny tena mianatra an'izany. Alléluia. Verena amin'izay lazainy tenin'Andriamanitra. Jesosy
tena ohatrany tena be défaut be ne le vadiko hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny vady dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ary rehefa mandinikantsika dia fanomezana tsara no omen'Andriamanitra fa tsy fanomezana tanteraka fa ao amin'ny vavaka faharetana fandrosoana no hanovan'Andriamanitra n'le fanomezana tsara ho lasa tanteraka rehefa hitan'Andriamanitra fa tsara ny fijerinao mahita ny vady aman-janaka ao ho any amin'ny dinga amin'ny fiovana amin'ny fotoana mbola tsy mahatanteraka azy miara-miasa ampianarin'Andriamanitra anao le fiaretany ambara-patonga amin'ny fiovana hoe ohatran'io anie ny aretako ny aminao hoe erety io dia ho hitanao fa ampitombo ny fitiavan'Andriamanitra ao anatinao mehoainao amin'izay miaina fitiavan'Andriamanitra satria izay mihitsy le fitiavan'Andriamanitra tianao ny olona manodidina mifanena aminao apetraka Andriamanitra ny fiainanao satria tsy avy amina qualité fa nasendra misy défaut ary dia mahavita miaritra ianao mivavaka ambara-patonga ny fiovana ambara-patonga le fotoana iseho le fiovana miverena amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra pasteur rehefa nanorina tokantrano zay dia tena fitiavana be tamin'ny voalohany fotony tsy mandeha mihitsy ane le izy amin'izao hoe baiboly dia milaza amin'ny bolina toko 7 fa tsy fitiavana ny mampandeha tokantrano fa fahatakarana compréhension ny mampastable zavatra anankiray est-ce que tu as compris ta femme zay aloha zany mila valiana dia stable io enao miziriziry be foana raha vehivavy maneke vadiny saosisy androany tonga ny rapito saosisy hitako hoe raha manaiky ny tompo ianao satria tsy ampy ny compréhension anao hoe ianao anie tsy mitovy amin'ny vadinao tsy mitovy aminao nareo tsy niarany tezana ray trano raha tsy zany piraitapo nareo mbola loza koa zany hoe piraitapo tsy mety zany aloha mandalo dinika tsara afaiza tsara dao sao dia hoe ray aman-dreny lahy ray aman-dreny vavy tsy mety samy hafa samy manana ny nahazatra azy fa hatambatr'Andriamanitra ho tokantrano anankiray ahitany hoe raha saosisy ny mahazatra anao lamba ny kaladalany mbo tiany nomona raniny vorovorokely zay tsy fihinanao mihitsy dia mijery Andriamanitra andefitra sa tsy andefitra eny resaka sakafo aloha sy dia tena hoe mila andeferana avy ohatra mora mankatovy anatin'iny ho an'ny olona sasany alleloia tanareo amin'izay ao amin'ny compréhension ny stabilité rehefa manomboka miditra ianao aty fanekena hoe fa iza marina ty vadiko ty avy amin'ny fahafantaranao hoe iza Andriamanitra dia misy zavatra me stable eo amin'ny fiaina tokantranonao hay io vadinao io ohatra zany ny zavatra tena ilainy fanehoam-pitiavana verbal zay izy misy ny sasany fanehoam-pitiavana sakafo alina samy hafa daholo zay dia raha vo mifandisa misy koa social tena karazana izy reto dia samy mamantatra ny ao an-trano tsy midika zany hoe ty vola izy tsy zay fa zay no mety anazy manokana tsy tokony hanomezanao tsiny azy fa tokony misadapta zay ianao hoe ary ty raha mataotao trano ty zay nampiakariko vadiko atao hoe chéri ty zany hay zany izy dia zay le teneko tao mety ho fanehoam-pitiavana verbal tonga vany ianao andeha restaurant tsika zany hoe tondra vola be ty ambilo atao kalary fa avo amin'ny teny ianao hoe fa ahoana ny journée anao malala nisy katsatsaka zay nandalo teny enjehako natao ohatran'le izy dia vitsy zay tonga dia milama be naovana rano mafana ahoana nanina orina to dia misokatra daholo ny zavatra rehetra dia hitanao raha vao tsy micomprendre an'izay ianao tsy pastera mihitsy ny anao an'izay ohatrany hoe tonga ao zany dia endry havana ho aminareo ny fiadanany tompo sy ny ahoana ny journée anao madame sy anareo menakavy ao amboary alleloia dia ohatr'izay koa le madama mba mila mifantatra hoe ohatrany ahoana fanehoam-pitiavany ramose rehefa tonga avy any izy samy hafa be daholo samy mamantatra mangataha amin'i Jesosy verenao amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra manasanao hitsangana alleloia toboka tsara izy zany aza tsara mihitsy ao afahantananao dia angatao Andriamanitra tompo tsy te hemotra amin'ny finoana ampianaro
ampianarao anaraka akaika ndrao miala sy mivily am'izay lazainao a ny finoko ampio a hitahiry ny finoananao iverinao am'izay lazainao ary raha sanatria Jesosy a sanatria efa may ny vy mamay fieritreretako a androany miantso ny ranao zay latsaka tao Kalvari anadio anamandimandina amerina am'lohany indray ny sensibilité an'ny fieritreretako a atonga andre ny tsiro-pahamarinana avy aminao antsiko a le zavatra be deaibe zay mety everiko fa marina nefa tsy zay ny tianao atao zay mety everiko fa mety nefa tsy zay ny tianao atao zay mety ataon'ny olona ahitam-bokatra ahitam-pahombiazana nefa tsy avy aminao raha itsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra ny amin'ny fotoana marainy hitahinao sy hikarakaranao anay tsarovy ny tokantrano a nisy ambatan'olona sy nisy isan'olona tonga eto androany ary ny raha anao andrakitra sainadio fieritreretana ianao ny ampandresy sy ampahomby anafaka anangana sotra fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra ambony no zavatra rehetra ianao Andriamanitra ny fahagakana ianao tsarovy zay rehetra tonga eto ny fanatrenao androany Jesosy a eo amin'le maha-olona mizavatra mety mahatery mizavatra manahirana zany no angatahanay hatrany a rehefa irava eto zay vita ny fivoriana mba hanapatsapahana izy ireo fa niaona taminao mandray zavatra avy aminao tsarovy ny journée anay indray sy ny semaine ny famaranana nyity volana ity mba miaraka amin'ny fifaliana miaraka amin'ny fahafampo fa miaraka aminay fanatrehanao sotra ray aminaran'i Jesosy Kristy tompo a amen tiaka mafy be tsika ho an Jesosy a mahazo toerana vetivety to dia manao fanatintsika satria mandeha ny fotoana dia ankasitrahantsika n'Andriamanitra fahafahantsika niaraka teto teny akikinao a aza miemotra amin'ny finoana zany hoe a verena amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ho very zany ianao hoe any a izy moa ny tenen'Andriamanitra fa very zay le zanaka ny fahaverezana zay miemotra amin'ny finoana dia tsy miemotra amin'ny finoana ary ao akaiky ny famakianao baiboly famakiana tenin'Andriamanitra ataovy mahalinanao ny zavatra omen'Andriamanitra ny teniny averimbereno mianara za tsy teny hoe ataovy tsenjery fa tsy maninona ataovy tsenjery aloha amin'ny voalohany ny toetra io avy eo amen dia miverenina daholo ny zavatra ny tenen'i Jesosy misy nisaka tokantrano zao teo mazava be ny stabilité dia avy amin'ny compréhension ao a fa tsy avy amin'ny fitiavana zay a misy zavatra azonao zay mahatonga ny tokantranonao afaka mandeha lavitra fantary tsara ny zanakao dia ho hitanao ny fahafahanao manampy azy alleloia tsy mitovy aminao zanakao na dia zanakao aza ianao mety commando be tonga tena le zay zany tezananay ana le zanakao tena princesse kely ohatry ny volomborona mila koloko samy hafa izy fa za tereny zay tamin'ny andronay mangina ianao sy ny andronao alleloia any ho aza koa zany ane za koa hoe voateny anaty zavatra dia taitaitra ianao mangina koa za sy tamin'ny androko afy io an Jesosy io ianao koa an Jesosy amen na dia arao akaiky tsara tia sensible amin'ny ohatr' zao tia sensible amin'ny ohatr' zao tia sensible amin'ny ohatr' zao za Jesosy sensible amin'le ohatr' zao alleloia iny zany mba tsipika le any amin'ny tompo iny tezony tompo efa fantatra zany fa kalma fotsiny rehefa matoa ataoko dia zakanao hoe alleloia zany koa mbola zavatra fa taontsika hitsangana hisaotra ny tompo tsy mety tapitra misaotra anao zay Jesosy na ny fahafahana mitaizany zanaka fahafahana miara-monina amina fianakaviana fahafahana mame voninahitra anao anatina atmosfèrana fiara-miasa dia ilananao indraindray tena miderapy ny zavatra ataonay tsy mety mivilana fa soa fa tonga ny teny androany mampatsiaro anay fa zay lazainao manangana anay manova anay ary tena fanilo ho an'ny tongotra sy fahazavana ho an'ny lalana ny teninao ainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra fanahy fiainana marina manafaka ny tsy ho andevo misaotra betsaka anaran'i Jesosy amen raisy nitsotranyizay tononona aminaran'i Jesosy a tsofina rano ianao ilay olona feno fanahy feno finoana feno ny toetra an'Andriamanitra mandehana mahita fa tsisan'izay miemotra amin'ny finoana ianao tsisan'izay miemotra amin'ny fahaverezana zany ianao ary mahita fa andohalika ianao ho an'izay hitanao mitady efa niemotra tamin'ny finoana atonga ny rehetra amaly ny tenin'i Jesosy raha ho avy ny zanak'olona mo ahita finoana va izy ary minao aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa adio fieritreretana ianao dia hitahiry finoana ianao dia rehefa ho avy ny tompo dia hita finoana ao anatinao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo fahasoavanareo fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao fahasoavan'Andriamanitra no maty izao